Efa miarabanareo rehetra ny tokantrano andray ny tenako amin'ity androany ity ao anatin'ny fandarana step by step hatrany isika ny amin'ity anio ity dia araka ny notenenao omaly moa zany dia hiatrika ny examen indray ireo mpianatra eto amin'ny supremacie and perfecta fifaninana hiakatra ho any amin'ny dingana famaranana zany ho any amin'ny final zany no antony ity examen ity dia tsy andrasantsika ela fa ho arahantsika avy hatrany any atsopiriany makasika an'izay. Mandeha indray aloha ny famerenana lesona izay ataon'ireto mpianatra ireto satria hiatrika ny examen pratika amin'ity androany ity. Somary ny fomaraina kely izy ireo dia manao an'izay révision izay mialohan'ny hidirana ao anatin'ny examen. Saminy manao izay ataony moa zany, ao ny mamerina amin'ny cahier, ao kosa ny manao pratika amin'ny alalan'ny olona anankiray zany dia samy mamerindesona ny mpianatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. dia iny zara roa ora farany moa zao izay ahafahana manao an'ity révision ity satria ny examen dia tsy fantatra hoe inona no zavatra atao ao anatin'izay examen izay. atao amin'ny sisiny ataotr'izao dia mampitovy dia tapahana arak'izay tiavany anazy. Tazana eny amin'ireto mpianatra reto ihany koa ny fitaitainana ao anatin'ity examen izay ho atao amin'ity androany ity na dia eo aza ny famerenana lesona dia hita ihany ilay tahotra ao anatin'izy ireo. Mikadona ny ora sy ny fotoana izay hidirana ao anatin'ny examen pratika amin'ity androany ity efa manomboka miditra ao amin'ny salle anaovana ny examen ireto mpianatra eto amin'ny supremacie and perfect reto ny amin'ity androany ity. Mety matazana azy ireo milanja cahier nareo fa saingy tsy miaraka amin'ny akory reny rehefa tonga ny examen, fa mipirina mitokana ery amin'ny toerany jury ireny fitaovana ireny zany ireny cahier ireny, fa ao anatin'ny fanomanana aloha. Tonga ihany koa ny mpampianatra eto amin'ny supremacie and perfecta dia efa samy miomakomana ny tsirairay avy amin'ny fampidirana ny cliente. Manomboka ny fampidirana ny olona samy manana ny clienteny moa tsirairay tsy mandeha par groupe tsony eto fa mandeha tsirairay izany hoe individuel ny examen izay maha examen azy. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra aloha izay tena ho anaovana ny volony reto olona tonga tsirairay ireto. Miditra mizara roa zany ireto mpianatra eto amin'ny supremacie and perfecta ireto amin'izao examen izao. Tazantsika izay miditra voalohany zany dia isandratra Larissa, ary ao ihany koa ny Jessica, Inoro ary Mandresy sy Nambinina. Ireo zany no miditra voalohany ao anatin'ity examen ity. Ao anatin'ny fanaovana ny dialogue diagnostika moa zany izy ireo amin'izao fotoana izao ao am-pijerevana mpizahana tsara mihitsy ny volon'ny olona mialohany anaovana ny fikarakarana rehetra sy ny soin rehetrarehetra izany. Dia ho hitantsika ao anatin'ny examen zany hoe manahoana ny fomba fiasan'izy ireo amin'izay rehefa tafiditra izay examen izay atao izay mandeha tsara araka ny nampianarina ve, ary anjaran'ny jury sy ny mpampianatra atao amin'ny supremacie moa no mamoaka ny valin'ny fitsarana an'izay, izany hoe efa mandeha sahady ny fijerevana ny zavatra mety rehetra sy ny tsy mety rehetra ataon'ireto mpianatra eto amin'ny supremacie and perfecta ireto. Ao anatin'ny fitaintainana ihany izy ireo no sady miasa misy traky kely indraindray satria miatrika examen. Mandeha araka izany ny fijerevana ny tsirairay avy amin'ny asa izay atao indrindra fa eo amin'ny fanasana loha dia jerevana ihany koa tahaka ny hoe ny rano eny amin'ny tarehan'ny olona izay ataony Jessica tahaka an'izao izay anisany tsy mety tao anatin'ny fampianarany supremacie and perfect. Dia tsy mahazo mampiasa shampoing mahery, tsy mahazo mampiasa savony ihany koa ianao rehefa mandany saloha. 3 jours aoriana nanaovana an'ity lisage ity dia tsy mahazo lemana mihitsy ny volo. Na dia ao aza ny famaikana satria manenjika ora dia mila mitandrina tsara ao anatin'ny examen tahaka an'izao zany, fa tsy azo atao mihitsy ny manao atsirambina. Eto dia anisan'ny nampiavaka ny Mandresy izay nanome zavatra afaka sotroina, zany hoe dite ho an'ny clienteny zany
tamin'ity androany ity izay niavaka tamin'ny rehetrarehetra izay. Mandresy moa zany manao préparation amin'izao fotoana izao mahatonga anazy na ame dité hoan'ny clienteny teo mandrapavita ny préparation izay andehanany eo amin'ny fanasana loha zany. Ao anatin'izay koa ny fanomanana izay tsy maintsy ataon'ireto mpianatra reto mba ho tomombana tsara ny zavatra rehetra mialohany andraisana an'ilay olona. Tahakan'izao zao dia rano eny amin'ny kaiky ny maso, eny amin'ny tarehy izay tokony ho tandremana tsara. In'ory zao no manasa loha eto izay tena hoe tsy mety indrindra ao anatin'ny fampianarana izao mandena olona izao na dia ataoko hoe rano kely mitetea ary tokony ho hita hoe tokony ho fafana ireny rano eny amin'ny tarehan'olona ireny. Saingy variana dia variana ny vehivavy ao anatin'ny fanasana loha ihany no ataony dia tsy tantsony ilay rano eny amin'ny tarehan'olona. Arakaraka ny hafainganana moa no ahafahana miampita amin'ny dingana manaraka. So dia gagantsika hoe ny sasany toa mbola manasa loha ary ny sasany kosa efa manao traçage na jaune satria hikarakara ny volon'ny olona izao hanao lissage zany no examen ataon'ireto mpianatra reto amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanosorana ny produit zany Jessica sy izay efa vonona. Misy ny temps moa antsy tsy maintsy jerevana mahatonga azy mijery telefônina teo dia misy ny ora zany izay tsy maintsy arahana. Ao anatin'ny fanosorana ny produit tanteraka moa zany isandratra ihany koa izay tazana fa misy partie izay tena tsy mihosotra tsara mianaovany azy raha tokony tena hofeny tsara le produit dia somary tsy tena mihosotra tsara. Tahakan'izay koa ny Jessica ato ambadika ato dia manositra izy manositra. Efa hita ihany ny hafainganana kely eo amin'ny Jessica tamin'ity androany ity fa tsy ohatry ny isan'andro na dia mbola somary taratara azy. 14 heures zao. Misy ora enjehana zany hoe misy lera enjehana amin'ny fanaovana an'ity produit ity dia tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany izay mba hampivoaka tsara ny volon'ilay olona. Efa natao tany amin'ny exercice zany tao anatin'ny pratika izay natao rehefa nomena ny lesona. Na dia eo aza rehefa hamaikana tsy mety kosa ilay hoe tsy hosorana tsara satria ny résultat rehefa avy eo no tsy hivoaka tsara ry Jessica sy ry sandratra. Anahoana ianao mazama? Eo inona ny azoko nampihinana izay? Mandray ny clienteny ihany koa ireo miditra faharoa ao anatin'ny fanaovana an'ity asa eto amin'ny Supremacy and Perfect ity. Tazantsika teo i Candy, ny Sandratra, Michel ary eto Nathalie ihany koa ao anatin'ny fanaovana an'izay accueil izay. Santatra ihany koa dia anisan'ilay miditra faharoa dia samy mandray ny clienteny ezaka ao anatin'ny fanaovana ny examen. Ny vaky voalohany dia ao anatin'ny fanosorana ny produit. Ny vaky faharoa kosa eto dia ao anatin'ny fanaovana ny diagnostika izay ahitantsika ny Rosy ry Michel ao anatin'izay fanaovana ny diagnostika izay. Tsara be sa manao ahoana izay tamin'ny sabotsy no nasalo farany Ao anatin'izay ihany koa ry Santatra izay mbola ao anatin'ny fanaovana ny dialogue amin'izao fotoana izao eo ihany koa Injara ao anatin'ny fanaovana ny diagnostika. Ao anatin'ny fanamainana ny volo mandresy amin'izao fotoana izao alohany anaovana an'izay produit anaovana lissage izay. Ny hafa kosa dia efa ao mpanosorana. Tazantsika fa ny rehetra dia efa any amin'ny atsasatsasany ihany ny fanosorana produit, misy efa presque ho vita fa ninona ambinina kosa vao manomboka eto izy hanositra an'izay produit anaovana lissage izay sady tsy tena hosorany tsara izy misaviritaka be ihany koa le lohan'olona eo ambony eo fa tsy milamina. Latapitra nampiana matamakely Yampy aloha. Into Fifaninanana izy ity dia tsy maintsy jerevana any ny atsipiriany ny zavatra rehetra ataon'ireto mpianatra eto amin'ny Supremacy and Perfect ireto. Ny produit tsy mihosotra tsara anisan'ny kritikeny zany Larissa fa tandremo tsara le tarehan'olona nasianao produit teo zao dia tsy mety io koa Jessica zao
fa jereva ery amin'ny kaiky ny andriny ery dia efa kaiky ho feno produit ihany koa nefa ny aty anatiny aty tsy mihosotra tsara. Tsy mivetivety kely kosa amin'ny minitra ny Sao le anambinina tena hoe tena tara ary tena hita fa tsy mihosotra tsara akory ny volo izay ataony. Be dia be ireny vangavanga tazantsika misy maintimainty ireny jereva sao tsy tena eo amin'ny fototry ny volo, akaiky ny fototry ny volo no anaovana ilay produit fa tena hoe zara raha misy. Tena hoe ilaina be zany kakakakaina le jerena manao somain-volo. Ka tisan'izany afa-tsogoana tena vao manogy ianao avy eo miongotra ihany lefa le izy ina zany tikele izy sa le ihany matonga. Hirosy ihany koa dia anisany manana fanadonoana kely izay ao anatin'ny fanaovana ny asa. Anisan'izany zao ny fametrahana ny kapo izay tokony ho any ivelan'ny seza io kapo maintimainty io zany kanefa lasa any anatiny. Ao anatin'ny famaraparanana ny diagnostika ikandia, ao kosa ho an'ny izay nanositra produit no miandry ny temps de pause. Ny hafa kosa mitoy ao anatin'ny fanaovana diagnostika toy andry santatra izay efa mamaraparana ihany koa izay vao hiditra ho any amin'ny fanasana loha rehefa avy eo. Zay vetivetika vitia dia aterikery dia avy eo anao resky vetivety Raha izao no izy dia mety mbola ho tratrany andiany manaraka indray nambinina amin'ny fanaovana an'ity fanosorana produit ity satria dia tena ela mihitsy satria izy anisan'ny niditra voalohany jereva moa volo tsy mihosotra tsara le produit fa dia tena hoe zara raha rehetra. Dia alohan'ny anaovantsika azy dia manasa sasana tsara aloha zany lohanao amin'ny rano mafimafy. Mahazo aina tsara Eo anatin'ny fanasana loha indray ny andiany faharoa amin'izao fotoana izao mba mitandrema ihany fa efa tany amin'ny voalohany indrindra ke ny anarany nampianarana manasa loha izao any anaty sofin'olona izao ny rano. Ao ny manasa loha, ao kosa no ao anatin'ny rainsazy zany. Ho an'ny Jessica eto ao anatin'ny rainsazy ihany koa izy izay tsy dia nitandrina tsara satria any anaty sofin'olona mihitsy zao tazantsika eto ny produit amin'izao fotoana izao fotsifotsy ao anatin'ilay sofinao zany nandalovana produit sy rano zany tao anatin'ny sofina io izay tokony ho tandremana tsara. Eto zao dia ao anatin'ilay hoe tsy mihosotra produit tsara ny enonambinina izay jerevan'ny mpampianatra eto any anatiny ihany tsy misy produit mihitsy fa teny hoe maina tanteraka nefa ilaina amin'ilay lisazy mihitsy le produit tafiditra any amin'ny rehetrarehetra. Efa miditra ao anatin'ny famaraparana ny noro amin'izao fotoana izao ho an'ny fanaovana an'ity produit ity zany dia anao ny rainsazy izy rehefa avy eo. Ao kosa ny andiany faharoa izay efa manomboka manao ny mandresy eto fa tsy andiany faharoa mandresy mbola ao anatin'ny fanosorana produit sady efa tsy mihosotra tsara no misaviritaka be le volo mbola tsy vita ihany koa fanosorana an'ity produit ity izay tena taraiky mihitsy ho tratrandry misel ihany rehefa kelikely eo ho tratrandreo andiany faharoa dia tena paratapony hoe tena taraiky zany. Tahaka an'izao mbola manositra mbola tena manositra nefa ny aty amin'ny lelan'ity zao jerevantsika fa misy tsy mihosotra fa dia maintimainty be foanyity raisy ny tanako ity mihitsy zao le izy tsy misy produit mihitsy fa maina nefa izy efa nipita ary amin'ny ilany ary ory mandresy indrindra somary miprofiprofoka kely fa ao anatin'ny fanaovana produit ihany koa ikandia ny vaky faharoa zany efa manomboka manositra an'izay produit anaovana lisazy izay dia tonga dia hosoro tsara fa jereva zao vao manomboka ny ikandia dia efa zara raha mihosotra tonga dia aty ambany be tokony kelikely fotsiny miala amin'ny fotona volo io no tsy misy an'ilay produit dia tokony atao betsaka fa ohatrany
kafiriny candy kely zany le produit nefa be dia be ny ao anatin'iny boaty iny. Dia miditra ao anatin'ny rinçage ry Larissa, ry Jessica, ry Sandratra ary Noro miditra ao anatin'izay. Efa vita zany ny temps de pause ny dikany izay. Ny Rose kosa dia efa ao anatin'ny fanaovana ny séparation, ho avy indray izy amin'ny fanosorana produit zany ary efa kelikely eo. Efa novaina ve Rose le fipetraky le capy? Efa novainy le fipetraky le capy zany ato efa any aoriana seza ny fahitantsika an'io. Manositra an'ilay hanina amin'izay mantsy izao le produit-na rinçage dia somary mafimafy ny anapidirana anazy le masomboly ao. Ny azafady raha somary misy miringodringotra kely Tsisy nampianatra amin'ny Michel an'izao kosa hoe tanana ilany manositra produit dia tanana ilany mitazona volo tahaka an'izao. Dia iosotra tsara aveo jereo efa mahita 5 cm tsika tsy misy produit satria tanana ila le manao anazy. Natalia ihany koa dia anisan'ny tena hoe ela raha miasa zay tena ela sady tsy miteny mihitsy io vavany io. Raha miteny ary izy dia zara raha migongonona kely izay tena mbola tsy niova mihitsy Natalia ao anatin'izay fomba fandraisan'ny olona izay. Zara raha miteny tena hoe sady ela fiasa. Tsina amin'ny fizongizona andolo aloha sy mahany mbola misy produit kely tsika andeha manenjilenjika fotoana kely fa na izany ara tsy ataontsika mafy be kosa na izany arany Tamin'ity androany ity dia saika tratran'izay daholo reto mpianatra teto amin'ny suprématie and perfecta ireto tsy dia tazana teny amin'izy ireo ny tena hoe miresaka tsara amin'ny cliente fa tsy haiko hoe mifantoka ao anatin'ilay fanaovana le asa nefa izay mihitsy ny examen. Ireo zao dia anisany hoe tena hita hoe miteny ihany koa izy mampiresaka ny clienteny fa ny akamaroany zany amin'ireo mpianatra ireo dia tena hoe mangina tanteraka. Miresaka indray aloha ohatra hoe miteny kely fotsiny tsy ampy 2 minitra na 2 minitra eo dia tapitra dia mandrapa vitan'ny asa tao dia ao indray aloha izay tena hoe tsy ao anatin'ny fampianarany suprématie and perfecta zany. Ikandi koa somary lasa taraiky be tamin'ity androany ity tena hoe milolalola manao an'le asa dia hitantsika eo ny résultat an'ireo volo izay ataon'izy ireo satria ny résultat hitana mihitsy na nahoana le fomba fiasanao indrindra teo amin'ny fanaovana an'ity produit lissage ity. Fifaninanana iakarana any amin'ny dingana final moa zany ity ataon'ireto mpianatra ity 12 mianadahy izy ireo ho hitantsika eo zany firy zany no tavela izay afaka hiakatra ho any amin'ny final. Na dia mandeha zany kritika izay ataoko amin'ity fandarana step by step ity dia tsy midika akory fa efa mihitsana avy hatrany in'olona nahazoana kritika teo iny fa miankina amin'ny point satria mety efa nanana point be dia be izy tany aloha karaha ohatra ka tsy lany moa ny point zany tsy nihitsany tsy raha ohatra ka mitombo moa zany ny point dia tena vao may tsara zany ka tsy ozy tsika hoe ay mihitsana ve zany rakotona arabe fa
tsy hoe mihitsana izy akory fa miankina amin'ny fitsarana satria mbola be dia be ny zavatra jerevana ao anatiny ity examen ity ary mijerevana teo aloha koa dia efa be dia be dia miankina amin'ny point izay efa nananany mety hoe manampy koa point kely fotsiny izy dia efa tafiakatra any amin'ity androany ity ohatra mety koa mety hoe manenjika point be dia be izy vao tafiakatra dia ho hitantsika eo zany fa ny tsirairay avy moa dia samy nahitana kritika raha tamin'ity examen androany ity dia izay no mahatonga anahy efa miteny sahady aty anatin'ny commentaire aty amin'izao fandarana step by step izao dia efa samy mitaitaina ihany koa na ny mpianatra manana an'izay fitaitaina an'izay zareo hoe ahoana ity zavatra ho ataoko ity anahoana ny zavatra ho ataoko dia nitsika any tokantrano ihany koa miara mitaitaina aminazy hoe iza re zany no tafiakatra ao anatin'izao dingana manaraka izao hoe dia ho hitantsika eo zany ho hitantsika eo ny valiny lalao zany fa dia izao aloha mbola ao anatin'ny asa tanteraka ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecta ireto dia tsy dia hokorontanitsika aloha izy any anatin'ny fanontaniana na interview fa avelantsika izy hifantoko i Natalie zany zao vao manomboka manositra ny produit ihany koa amin'ireo vaky faharoa raha efa kaiko vita kosa neny kandi izay hitantsika teo iny dia izy vao manomboka manositra produit zany dia manahoana ho tratranao ihany ve ireo namanao reo Natalie sa ho taraiketo ianao fa ny olona efa melasa satria mikonty ihany koa ny ora anaovana azy misy ora izay omenana izy tsirairay avy dia anjarany zany no manaja an'izay lera omena izay zany madama dia analan'ilay produit teo tsika ilay nanokatra anazy teo misoratsika an'ilay produit teo iny ireo analysage teo dia manomboka nalana iny zany tsika dia anositra an'ilay fixation neutralisant indray avy eo sady atao ny lissage ho an'ny volony reto cliente reto ao ihany koa misy ny sary omenan'izy ireo dia misy ny coupe izay avoakany zany sary nomena dia anjara mijery ny sary iny hoe zao ny amoahana n'ity coupe ity dia ho hitantsika zany ny resultat rehefa avy eo hoe mifanaraka amin'ny sary izay fanomena azy ve ny zavatra ataony fa ao aloha tsy maintsy dingana tsy maintsy arahana amin'ny fanaovana ny lissage mandeha ny rinçage mandeha fanaovana ny produit misy etapy maromaro izy ireo izay vao tonga amin'izay hoe anatanteraka ny coupe tahaka ny noro izay noro zany zao ny miditra ao anatin'ny fanaovana coupe ihany koa dia miankina amin'ny sary izay nomena azy no anaovany an'izay coupe ataony izay zany mila mijery tsara ary mampiseho ny sary ihany koa mampiseho ny halavan'ny volon-tapahana amin'ny cliente satria tsy toa dia hoe sosorona fahatany ny volon'olona fa miankina amin'ny commandeny ihany koa hoe lava ve ny esorona sa fohy ny esorona dia atao mifanaraka amin'izay rehefa manomboka miditra makany amin'ny fanaovana coupe zany ny tsirairay avy dia rehefa avy eo miditra makany amin'ny fanaovana coiffage final hoe manahoana ny voakan'ilay volony olona anankiray
fanaovana kopy ny mpianatra amin'izao fotoana izao ary mandesy zany tena tsy maintsy angaliana moa ty fanaovana kopy ty, fa eto zany antsika tsy mitsara resaka kopy fa ny mpampianatra eto amin'ny suprématie no efa mijery sy mitsara ny kopy io hoe mifanaraka amin'ny sary izay nomena azy ve ny kopy izay ataon'reto mpianatra tsirairay avy reto, satria misy ny sary nomena azy dia izay ny examen ataony dia mifanaraka tsara ve amin'ny sary nomena ilay kopy atao sa mifanipaka amin'izay. Mety hoe marina araka ny kopy eritreretin'ny sainy no ataony eto, ohatra hoe anao kopy dégradé izy dia marina arak'izay ohatra le ataony eto fa tsy mifanaraka amin'ny sary dia tsy mety mantsin'izay. Ka ny jury sy ny mpampianatra eto amin'ny suprématie and perfect moa zany no manao ny fitsarana sy manara-maso akaiky ny asa ataon'izy ireo. Misy ny tena hoe miada-piasa mbola tsy nisy fiovana tao anatin'izay asa zay fa misy kosa ny mefaingana tena hoe miezaka mafy zany mba handeha malaky eo anatin'ny fanaovana le asa zany. Anisan'ny remarika hita mihitsy zao tao anatin'ity examen androany ity fa niezaka nanao vitesy mihitsy zany ho an'ny Jessica Noro, miezaka tena hoe manafaingafaingana ny rythme zany ary Larissa ihany koa dia anisan'izay. Dia efa manao ezaka be zany Larissa sy Jessica tao anatin'ny examen natao androany. Tsirairay avy moa zany dia mila manao ezaka raha te hiakatra ho any amin'ny dingana manaraka satria final zany, any amin'ny final zany tsy moramora ihany koa ny examen mety hoatrehana amin'izany ilaina ny vava miteny miresaka tahaka ny Natalie izay tsy dia hita resaka firy izay efa nitenenana ny Natalie foana izay fomba fiasa zay fa saingy mbola tsy niova moa zany Natalie amin'izao fotoana izao tsy dia hita loatra any aminazy izay hoe miresaka tsara amin'ny cliente izay fa zara raha miteny raha ohatra ka miteny dia variana tanteraka ao anatin'ny fanaovana ny asa dia izay. Dia samy manao ny famaraparanana ny asany, ny tsirairay avy mamarana ny examen zany izay avitany ny asa, misy manao kopy misy mbola efa ao anatin'ny finition amin'ny fer, misy kosa mbola manao ny brochine any ambadibadika any. Dia samy hitantsika eo zany ny résultat rehefa avy hoe manahoana ny asan'izy 12 mianadahy. Izy amin'izy ireo kosa no tafiakatra ho any amin'ny dingana manaraka. Mafy dia mafy ty fifaninanana ity satria samy hita hoe nanao ezaka be daholo aloha zany ny tsirairay avy fa saingy hita foana le hoe misy latsaka ny anankiray. Noro ihany koa dia anisan'ny tena nanao ezaka tao anatin'ity examen ity nanao ezaka izy na dia misy fahadisoana hita eny antsefatsefany eny ary fa io moa zany ny compte ny note dia ny zavatra rehetra natao teto amin'ny suprématie and perfect, ny fombafomba ny ainana izy rehetrarehetra teto ho tsaraina daholo fa tsy ity examen ity irery ihany. Efa niditra tanteraka tao anatin'ny examen, nanao ny pratika samy navita ny asany ireo mpianatra tsirairay avy teto amin'ny suprématie and perfect. Hoarahantsika kosa aza ny resultat makasika ny asan'izy ireo nanahoana ny fivoakany satria anisany tsarana azy koa ny vokatra azo avy amin'ny asa izay nataony atao anatin'izay examen izay. Andeha hoarahantsika ary ny resultat n'izy tsirairay avy.
vita somatsara ny examen nataon'izy 12 mianada eo ampiandrasana ny valiny ray isika manahoana ny makasika an'izay valiny examen izay a andeha aloha rahantsika ny fanady adiana natao tamin'ireo mpianatra ireo a manahoana izy a ao anatin'izao fiandrasana ny valiny ny examen izao a manahoana ny fanantenana ary manaona kosa ny fanaintainana dia andeha aloha rahantsika makasika an'izay a tena hoe mitainitena aloha atetena ny zavatra tsy nety any zany ny zavatra natao tamin'ny examen dia igny koa mampitainitenanao hoe tena injakinjany ty an'izao ty stress moa zany le fitaintainana le stress zany efa misavasava zany stress zao dia raha ny valile izy zany a dia le fiarahana zany efa ampy efa nafeno zavatra be da be dia zay mipotro eo dia efa mahafinaritra daholo ia zay azoko ambara ny amin'izao fiandrasana ny examen izao aloha fanahitana aloha tsy maintsy misy foana lohatra eo zay moa zay valiny eo amin'ny examen na ahoana fa raha ohatra hoe tafakatra dia zay moa raha tafakatra dia raha namamoty zany e taintainana moa zany dia taintaina tanteraka mihitsy taina tanteraka ie fitaintainana aloha amin'izao fiarasana valina examen zao dia tena nitaintaina tanteraka mihitsy satria efa ela manana ny lisy dia tena mitaintaina be mihitsy hoe ahoana ihany a zany ny valin'le izy tao ara hoe ahomby ve sa tsy mahomby a dia tena mitaintaina be mihitsy zao hitanao zao tena mitaintaina mafy ahoana ihany toy any tena mitaintaina miandro valina examen tena tobotoboka be fo mangotongotika be kiboko zao taintaina be mihitsy amin'izao mo zareo koa mbola mampianatra dia vao maina toy dia ohatra hoe mitombo be taintaina hoe ahoana ihany tsy mety andro mihitsy valin'le amin'izao valina ny fanetrehana ny valiny examen zao a dia sady mangofotra no mitaintaina fa zany hoe zay valiny eo moa zany dia valiny fa inao koa tsy afaka hiteny hoe ataovy miakatra na hoe ataovy mihitsy ana fa zay valiny eo zany dia valiny TTB tena hoe TTB miandro ny valiny examen zay TTB amin'izao fiandrasana ny valiny examen zao zany a dia tena mitaintaina be mihitsy tena mitombo foana zany le stress e tsy hoe vita ny examen dia milamina fa ny eo amin'ilay fiandrasana n'ilay valiny tena mampitaintaina be tena trop be le fitaintaina izay mitaintaina aloha e tena mitaintaina hoe anahoana indray valiny androany